Omenanao indray ny olona-teny vaovao amin'izao antoandro izao hiresaka momba an-dRamatoa ankehitriny miaraka amin'ny hery pôlitika sy ny fikambanana samihafa ny vovonana misy an-dRamatoa Razanamahasoa Christine amin'ny sabotsy zao tsy tafiditra ao anaty ladinika nefa ny resa-pifidianana. Hoentitra ny fifantenanareo olona avy amin'ny antoko pôlitika sy vondronan'antoko ary fikambanana maniry ny kandida ny vovonana Isika Rehetra Miaraka amin'ny Andry Rajoelina hoy ny sombavambahoaka io anivon'ny boriboritany faharoa ao Antananarivo renivohitra. Nanoana sy niara-miombon'antoka tamin'ny fananganana ny ivon-toerana vonjovoina eny ankatso kosa ny amin'ny. Any ivelany niotsaka ny toerana iray fitrandrahana harin-tany any atsimon'i Pakistan efa miatrana manao ny asa ny mpamonjy vonina ka olona roa no hita faty hatramin'izao. Mbola Alain Bruno sy Rivolay no miaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay mirahalahy manasanao ary anatrika hatramin'ny farany ny vaovao. Ny vaovaon'ny toetrandro aloha no anomboantsika ny fiarahana amin'ny ity atoandro ity. Tsy hisy ny fiforonan'andro ratsy sy mety ampidi-doza akasika ny Madagasikara amin'ny herinandro ity. Nandrafitra ny roa andro voalohany ny tsiodrivotra malefaka avy any atsinanana izay tsy maro toerana tany amin'ny tapany avaratra sy atsimo atsinanan'ny nosy indraindray. Anomboka rahampitso alakamisy koa ny fandalovan'ny rindrin-drahona ao atsimo atsinanana. Isorana tandrifin-drahona mety arankotroka any amin'ny ampatelo avaratra sy ny ilany atsimo atsinanan'ny nosy. Efa nanomboka omaly io ary toy an'io Alarobia. Hitatra tsikelikely ny amin'ny ivon-tany manomboka rahampitso alakamisy izay rindrin-drahona izay orana tandrifin-drahona izay maromaro kokoa ary andraona mitsitokotoko na ibalika ny masoandro any ankafa. Momba ny maripana tsy hisy fiovana misongadiny zany eo anelanelany 13 hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana ambany indrindra ary 19 hatramin'ny 23 degré Celsius kosa ny maripana ambony indrindra. Hiresaka mandidina ny raharaham-pirenena amin'izay tsika manomboka eto samy miandrandra ny fanohikevitra ny ainga teny Tsimbazaza ny ankamaroan'ny mpanara-baovao maraina teo. Tsy mbola isan'ireo nitafa tamin'ny mpanao gazety mivantana nefa androany ny filohan'ny antenimera-pirenena Christine Razanamahasoa ny solotena azy ny talekabinetra ny ratolo-janahary maravo fantatra amin'ny hoe dodo izay nanamafy fa isy ny etsika ho tanterahany ny Tsimbazaza amin'ny sabotsy zao. Antony izany raha ny fanazavany ny famaroan'ireo hery pôlitika sy fikambanana maniry ny amin'ny-Ramatoa Razanamahasoa Christine. Isy amin'ny sabotsy zao ny lanonana fifampiarabana no ny fatratrarana ny taona vaovao fa odinihana miaraka amin'ny fotoana io ny raharaham-pirenena misy ankehitriny. Notsindrin'ny talekabinetra ny filohan'ny antenimera-pirenena ratolo-janahary maravo fa tsy vahaolana eto amin'ny firenena aloha raha ny zava-misy ankehitriny ny resa-pifidianana. Ilay vovonana misy azy izany hoe misy ny filohan'ny antenimera-pirenena sy ny FFKM no voalazany fa hiatrika io fampionana amin'ny sabotsy io. Zao teneniko anareo zay lasa polémika be manko resaka fifidianana io. Tena problème firenena am'izao problème eto Antananarivo vidikaly, jiro, lalana. Io filazana fifidianana président de république teo. Na maniolana ny lalana na maniolana ny électricité teto Madagasikara ve fifidianana na sesesy io. Zay ny atao amboletramboletra lava io. Azonao ka treto aloha zahay tsy resaka fifidianana mihitsy ny volina eto. Tsy resaka fifidianana zany ny fampiantsoana eto. Anao za mieritreritra zany resaka fifidianana zay amin'ny fa tsy fifidianana no resany eto. Fa raha fifidianana na mahaolana ny gasy ndroso tamin'ny fifidianana tsika ary nanao fifidianana tsika teto malgré ny fifandirana tondra olana inona ary zay. Vavy ny olana jirama, vavy ny olana ny vidikanina. Izao tsika iroso amin'ny fifidianana fanososy amany olana misy ao anatin'ny mpifaninanao anatin'ny mpitondra ve io. Azonao disadisa interne n'ireo pro-mpitondrana amin'ny kandida hamanolana an'io ve fifidianana io. Fa maro ny olana eto marary ny firenentsika marary. Inona mifanasitranana an'ity firenena ity zany no resana eto. Raha mbola tsy mihevitra sy tsy resaka izay fifidianana izay zany ny mpiaradia amin'ny filohan'ny antenimera-pirenena hoentitra kosa ny fifantenana ireo kandida hitondra ny anarany vovonana Isika Rehetra Miaraka amin'ny Andry Rajoelina efa misokatra ny fanaterana ny antota taratasy ho an'ireo maniry ny ibaby ny anarany ity vovonana ity ankehitriny. Ny alohan'ny fisokafan'ny fotoana ahafahana mametraka ny taratasy anefa dia efa maro ireo nitsidika teny amin'ny arena ivandry nametraka ny momba azy sy nampafantatra ny tenany. Mafana ny atsisika ho an'ireo antoko pôlitika sy vondronan'antoko pôlitika eny hatramin'ireo fikambanana izay manona ny filoham-perinasa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena teo. Tsy nanafiny zany raha teo ny sombavambahoaka Lantro Rakotomanga raha nanontanina fanamby anefa ho ity sombavambahoaka IRD voafidy tao amin'ny boriboritany faharoa ao Antananarivo renivohitra ity ny azona ny maronisa eny amin'ny antenimera-pirenena Tsimbazaza. Maro lafo hoetrany Andramatoa sombavambahoaka ireo masitsivana takina amin'ireo iazakazaka eny Tsimbazaza amin'ny anarany vovonana Isika Rehetra Miaraka amin'ny Andry Rajoelina.
Iarahantsika mahafantatra fa zay le niteneniko foana hoe misy ny fandaminana, misy ny adikely majinijinika anaovana an'izay fandaminana izay, dia nisy ny fivoriana niaraka, nisy ny fanarahana niaraka, nisy ny fanontaniana hoe tena olona mamioditra eo amin'ny toerana io ve le olona fidèle ve teo amin'ny toerana io, olona nanaraka ny discipline de parti, ary olona tao anatin'ny izay antoko maro nanoana ny filohan'ny République zay ve, dia reny no ny fampiresana dia tsy hoelitsika dia amoaka ny lista ny candidat solombavam-bahoaka izay atolotry ny IRD manerana Madagasikara, izay représenté ao daholo ireo antoko na association na vondronan'antoko izay nanoana ny filohan'ny République tamin'ny fifidianana filoham-pirenena lasa teo. Izay no an'ny eto amin'ny Antananarivo aloha zany amin'izay fiomanana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka izay, fa isan'ireo fananambara ny faniriny irotsako fidiana ao amin'ny distrika Nambositra kosa an-dRamatoa Rasonaliva, nisy ny fidinana ifotony izay notanterahany ka nahafahany tafamivantana tamin'ireo mponina atao amin'ny komina Imerny Mady mampita ny Vaovaon'i Arnarivo. Fidinana ifotony io fianona ny etaetan'ny vahoaka sy fanatanterahana ny fampanantenana natao tamin'ny fampelezan-kevitra tamin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo, indrindra fangatahantso-drano amin'ireo ray aman-dreny tompon'agnaran-dray isaky ny commune. Anisany nanamendry salanisa ambony dia ambonitsika teto amin'ny commune Merimady noho ny fananantsika fitokisana ny atao hoe ny filoha Andry Rajoelina zay noho izay fisaorana zay dia tonga eto ny tainanay mitondra ny reto atao hoe vondalana, teny fakasitrahana sy fisaorana ho antsika eto amin'ny commune Merimady. Kely de kely izy ireo fa ny foman'olotra azy no mameno azy. Misy ny fokotany anankifolo dia nitondrasana an'ireo fitaovanareo, ary ny vary 20 daba ho an'ny fikambanana mifanampy izy io, dia nitondra ny jiro anankidimy entina hanazavana an'izay lalana zay fa dia eo anivon'izay atao hoe fanatanjahantena zay dia ao no maheo volombolony. Ben tanana perinasa 13 amin'ny commune 5 no manoana Livrason eto amin'ny distrika Nambositra. Ny aina Arnarivo, Radio Maria Madagasikara Ambositra ho an'ny Vaovaon'i Radio Don Bosco. Ivadika vaovao hafa indray sika notokanana omaly teny akatso eo akaikin'ny sampam-piofanana agro ny ivon-toerana vonjovoina nanoana sy niara-miombon'antoka tamin'ny fananganana izao fotodrafitrasa izao ny sampandraraha ny firenena mikambana misana ny fampandrosona na ny PNUD. Tafiditra indrindra amin'ny fanomezan-tana nataon'ny PNUD ho an'ny komina Antananarivo renivohitra amin'ny fametrahana ny fampandrosona mahatra ity fotodrafitrasa ity, ary ezaka ataon'ity rafitra ny firenena mikambana ity rahateo ny fanakaikaizana ny mponina eto amin'ny faritra Analamanga. Tsy vo izao no nisin'izay fiara-miasa izay nosolo tena mahatry ny PNUD eto Madagasikara tamin'ny lahateny nandritra ny fitokanana. Efa hita taratra zany nandritra ireny fanampina ny komina tamin'ny fampitaovana entina hiatrehana ny fanadiovana sy ny fanalana fako ireny. Mbola nanamafy kosa ity solo tena mahatry ny PNUD eto Madagasikara ity famitony dinika amin'ny komina Antananarivo renivohitra saingy vonona amin'ny fiara-miasa amin'ny rehetra trany ny PNUD ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Fanazavana an-dRamatoa Natasha Vandrintsy amin'ny teny français. Pour le programme des Nations Unies de développement, on a une collaboration avec la commune urbaine d'Antananarive depuis un bon moment. J'en ai cité quelques exemples de collaboration sur l'assainissement tout à l'heure. Et le projet actuel nous permet d'aller au-delà et de réfléchir ensemble avec les sapeurs-pompiers, avec la commune urbaine et avec l'université d'Antananarive dans le 2e arrondissement pour vraiment comprendre les besoins en termes d'efficacité et de contribuer ce que nous pouvons contribuer en termes d'amélioration de conditions de travail. C'est vrai qu'une discussion en permanence est toujours en cours avec la commune urbaine. Le PNUD est là pour travailler avec les parties prenantes pour réfléchir sur des contributions sur le développement durable et au bénéfice de la population malgache. Donc, tant qu'il y a des interventions dans lesquelles nous pouvons intervenir, nous sommes toujours là à l'écoute. Mitoy ny ezaka amin'ny fametrahana ireo ivon-toerana vonjovoina manerana ny boriboritany ao Antananarivo renivohitra hoy kosa ny PDS raha-manambitana Richard nankasitraka ny fiara-miombon'antoka tamin'ny PNUD nahafahana nametraka ity ivon-toerana vonjovoina ny akatso ity koa ny tenany manentana ny tsirairay mba samy anaja ny fotodrafitrasa izy satria zava-dehibe ny fisian'izany ho fanampina ny mponina. Fanazavana.
Fanomboana moa zao zavatra hitantsika zao fa ny tena zava-dehibe dia ny fikajiana ny tony foto-drafitrasa hipetraka mahatra ho hatrany amin'ny taranaka faramandimby itony ary izay no entanina ny mponina sy ny tompona ndraiky teto amin'ny sapeur pompier mba hikajy ametraka an'izao ao anatin'ny fahadiovana ao anatin'ny fitandrona an'izany foto-drafitrasa lehibe hita ty amin'ny boriboritany izany. Tanjona moa zany hitantsika zany akoatrany any amin'ny voalaza teo araka ny voalazan'ny lehibe mpamonjy voina misy eo amin'ny anaky 5 eo nefa inséré eto amin'ny tanàna Antananarivo renivohitra dia apetrakitsika araka ny lamina izany ary tsy doisan-jara amin'izany ny any amin'ny anivon'ny arrondissement tsirairay mety sotratra ao anatin'ny tanjona foezaka fa ao anatin'ny tanjona tsy ho lazaina koa hoe lavitr-ezaka fa antony ezaka. Mahazo tombony lehibe amin'ny ty ivon-toerana vonjovoina ho an'ny boriboritany faharoa izay napetraka eny Ankatso ity ny mpianatra. Marobe mantsy ireo mpianatra ao amin'ny boriboritany faharoa ao Antananarivo renivohitra io. Hoy ny filohan'ny Université Antananarivo Profesora Raharaham-pirenena Rajoelina. Mpianatra manodidina ny ty faritra ity ao anatin'ny fiadidiany ny commune urbaine Antananarivo sy ny boriboritany faharoa ary araka ny tenin'ny an-dRamatoa lehibe amin'ny sapeur pompier teo amin'ny boriboritany enina ny tokony ametrahana dia afaliana ho an'ny université ny mampiatrano ny centre de secours ary atao anatin'ny boriboritany faharoa. Ao anatin'izay fisitrahana foto-drafitrasa izay hatrany dia isan'ireo distrika nahazo tombotsoa tamin'ny fametrahana ireo paikady hamerenana ny fandriampahalemana ny any amin'ny Belo amoron'ny Tsibiana tamin'ny ity fitondrana ity mantsy no nisy tany an-toerana ny fitsarana ambaratonga voalohany teo koa ny fahazahoana ny fonja vaovao ary ny fisitrahana tobo ho an'ny zandary teo aloha tsy maintsy mankany Amorondava na antsalovany mpitandro ny filaminana rehefa hitondra ireo olona ho tsaraina. Antoka lehibe mamerina izay fandriampahalemana izay araka izany ny fisian'ireo foto-drafitrasa ireo raha ny fanazavany ny sombam-bahoaka Hery Jano ampahatra izay resaka fandriampahalemana izay dia napetraka koa ny dina ifampifehezana amin'ireo komina vitsivitsy mangataka ny isin'ny banky hitehirizana vola ho an'ireo mpandraraha akoatr'izay ny sombam-bahoaka ny Belo amoron'ny Tsibiana Hery Jano. Raha ny ataoko hoe 90% trangana fahatsarana fandriampahalemana efa misy ary io no hamafisina satria raha mijery zao nareo manao diabe ny gendarme miaraka amin'ny force zany eo toerana zay tarihiny miofcorda manao diabe manao resaka fandriampahalemana zay mitambatra commune 5 commune 4 mifamehy amin'ny alalan'ny dina. Eo koa moa zany zahay nahazo ny groupement Vaovao ny colonel Faneva ary izy tena tsy misangy raha vao hitan'ny olona ka tena misy pirofo olona ratsy tia tena tonga dia tsy misangy izy ary zay manova zavatra be ao nivon'ny région Menabe engany mba hito hiary haharitra zany fandriampahalemana amin'ny distrikany Belo zany indrindrindrindra amin'ny région Menabe eny fa na Madagasikara ray manontolo satria eto dia mahasahy miteny fa Belo zany ane distrika manan-karena. Inona no mampanankarena ny distrikany Belo? Distrikany Belo dia manan-karena satria lemaka lonaka maniry ao aby zany voamanya ambolenao hitanao rehetrarehetra satria misy lemaka avy any amin'ny moron'ny Tsirobi ao amin'ny avy any miandro vazy tonga any amoron-dranomasina tsy teny aho resaka fambolena C6 ary mahatonga ny Belo Tsirobiana misy ataka matetika koa tany aloha be loatra le vola mivezivezy amin'io district io sy hiteny azy satria olanao kapainina voanjo kapainina C6 mitondra vola aby reo satria Belo Tsirobiana ange mampalahelo tsy manana banky zany zavatra zany efa napitanay tamin'ny tompona andraikitra tany amin'ny lehiben'ny gouvernement tany premier ministre fa tsy moramora moa no manao zavatra fa dia hatreto aloha zany dia mbola miana. Mijanona eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany sika mbola vitsy dia vitsy ny olona misitraka ny fiahina ara-tsosialy avy amin'ny tahirim-pirenena ho an'ny fiahina ara-tsosialy na ny CNAPS eto Madagasikara. Raha ny fanamariana nentiny ny minisitra tompona andraikitra hanatsara izany ny fitondram-panjakana ka hitodika amin'ny mpiasa-tena amin'izay atoato hoy ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa-panjakana Vaovaon'i nandritra ny fanamariana ny 20 taona ny sekoly misana ny fampiofanana arakasy ho an'ny asa sosialy sy ny fampandrosoana izay niara-dalana tamin'ny fankalazana ny andro eran-tany ho an'ny asa sosialy natao teny Analakely omaly fanazavana. Mpiasa miasa amin'ny orinasa no
iandreketan'ny caisse nationale de prévoyance sociale mbola vitsy raha raisiny amin'ny isa ny ireo olona izay misitraka an'izay fiainana ara-sosialy izay eto Madagasikara. Izany indrindra no mahatonga ny fitondram-panjakana mieritreritra ny anavao alohany voalohany indrindra ny code de prévoyance sociale ary anome tolotra ho an'ireo olona miasa tena satria fantatritsika fa mihoatra ny 900 ny olona izay ataoko hoe manana fidiram-bola eto amintsika dia miasa tena avokoa ka rariny dia rariny tokoa ny fitondram-panjakana raha hijery manokana izy ireo amin'izay fiainana ara-sosialy izay. Eo ny tolotra izay omeny knapy samy resaka fisotrondronono, ny fiatrehana ny accident du travail sy ny maladie professionnelle. Eo ihany koa nefany ny resaka fahasalamana ho an'ireo izay olona miasa tena sy ny fianakaviany izay efa eo andala mpikotrehana amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana ary ahitantsika ataoko hoe azahoantsika vaovao tsy be manandraikitra goavana be amin'izay ireo travailleur social izay ankalazaintsika eto androany andro resa-pifidianana ary eo ihany koa io toerana anankiray izay mampiofana ny zareo. Eo amin'ny pejin'ny finoana ny tombo iray indray ny eglizy tantanan'ny fikambanana religiozy karma notokanana sy notsofindrano mahaly 20 marsa nankalazain'ny fiangonana ny fety masinda Josefa ny eglizy vaovao ambony avaratra sonierana ao amin'ny distrikan'ny missionnaire na Vaovao distrikany Miaranarivo. Eglizy izay napetraka eo ambany fiarovany Masimbavy Terezy tao Avila tsy afa-misaraka indrindra ho an'ny fikambanana karma ireo olo-masina roa ireo hoy monseigneur raharaham-pirenena Marie Fabien administrateur apostolika ny diocèse ny Miaranarivo izay nitarika ny Eucharistie no i Masinda Josefa no fidiny Masimbavy Terezy tao Avila ho mpiaro ny monastera voalohany natsangany. Tamin'ny fankalazana ny fetiny Masinda Josefa omaly indray no nitokanana sy nitsofandrano ity eglizy vaovao ity ho arovan'ny Masimbavy Terezy tao Avila. Manampy fanazavana fohy momba izay i Mompera Rakotoarmanga Judicael lehibe ny fikambanana karma eto Madagasikara sy ny ranomasombe indiana. Masimbavy Terezy d'Avila moa zany izy nanorina ny fikambananay Mompera karma sy ny masera karmelita dia fanomezam-boninahitra azy manokana amin'ny mpanorina anay mihitsy no nanaovana an'ity fiangonana ity satria ao anatin'ny tany misy anay ihany koa moa zany le izy dia araky ny somary efa teny monseigneur ihany moa tamin'ny toriteny teo hoe Masimbavy Terezy d'Avila izy no tena anisany nanamparika ny fanajana manokana ny Masy de Josefa tato amin'ny fiangonana tena nanana dévotion goavana be mihitsy izy amin'ny Masy de Josefa ka fantatry monseigneur zay dia zay nahatonga azy hoe izy mihitsy ny safidy le daty manokana hoe alao tao 19 mars satria Terezy dia nanana an'izay fanajana manokana Masy de Josefa zay ary tena natoko tanteraka mihitsy Masy de Josefa. Masy de Josefa zany nametrahany andreo zavatra saro teo amin'ny fiainana, ka tena presque impossible teo amin'ny fiainana dia nakininy tamin'ny Masy de Josefa. Dia zay moa ty monseigneur ihany koa anaovana karazana fanambo goavana ihany koa hoe tamina fotoana fohy niezana nanorina ny fiangonana mita azy dia nakininy manokana Masy de Josefa zay dia zay ny safidianana manokana le fety androany. Efa nanaovana lamesa nanomboka ny 5 febroary 2022 ny kara Masimbavy Terezy tao Avila any sonierana arivony mamy saingy ho mars 20 marsa vao nitokanana araka ny fomban'ny eglizy mire 17 metatra ny sakany ary 17 metatra ny lavany nanampy betsaka tamin'ny fahafitan'ny fiangonana ny ezaka nataon'ny kristianina marina fa zanam-piangonana ekary Notre Dame de l'Assomption ao arivony mamy ity eglizy vaovao arovan'ny Masimbavy Terezy tao Avila eny ambony avaratra sonierana ity. Fa amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao mahakasika indrindra ny tontolon'ny jono hoentitra amin'ny fampiasana ny fitaovam-panjonona tsy manara-penitra ny tompona andraikitry ny jono ao taolaniaro amin'izao fisokafan'ny tompam-panjonona tsitsika manerana ny Madagasikara izao mitatitra ny vaovao tefombola Alain. Sokatra nanomboka ny volana mars hatramin'ny volana desambra 2024 ny atao-panjonona makambana ny tsitsika crevette manerana anozy ka isan'izany isika ty amin'ny faritra Anosy olana ty amintsika ny mbola fampiasana ireo fitaovana tsy manara-penitra sy tsy manaraka ny kalalana ka amin'ity tao-panjonona 2024 ity dia hoentitra ny fanaraha-maso ny fanjonona sy ny fivarotana mba azahoana vokatra tsara sy ampitomboana izany vokatra makamba izany anka mivolazana an-dRamatoa Jasper Andriamanatso taleparitry ny jono sy ny toe-karena manga eto anivon'ny faritra Anosy. Ny fepetra tsara fantarina ma zany le isika mpanjono sy mpivarotra tsitsika na crevette dia tsy azo atao ny mihazana manozona manarato regny tsitsika madinika ireny fa aoka zany mba ireny tsitsika ara-dalàna zany no
jonoitsika na oavetsika. Eto amin'ny bureau-ny fitalevam-paritra ny Johnson Declalement eto Anosy zany dia ahitana ihany koa ny agent de surveillance avy amin'ny CSP na centre de surveillance de pêche izay misahana ny fanaraha-maso ary ny fandraisana fepetra ireo hazan-dranomasina zany na hazan-dranomamy izay tsy manara-dalàna ary misafo ary manara-maso ireny tsena sy ny toerana fitodian-dakana ireny. Zay ny vaovao azo ampitaina Tefimbolalin radio lava Fog Dauphin ho an'ny radio Don Bosco. Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Antsoina foitena amin'ny fitorinan'ny evanjely isika hoy ny Papa François raha nanazava ny afatra navoaka no an'ny andro maneran-tany fa 20 momba ny fiantson'Andriamanitra izay ho marina ny 20 abrily izao. Nanentana mba ho mpamafy fanantenana sy mpanorona ny fiadanana koa izy manoloana izao tontolo miroso any amin'ny ady lehibe fahatelo mivakivaky izao. Marina isaky ny alady fa 4 aorian'ny fetin'ny Pakamo izay andro maneran-tany ho an'ny fiantson'Andriamanitra izay. Niotsak'alina ny toerana iray fitrandrahana harin-tany any atsimon'i Pakistan misy 2 hatramin'izao ireo mpiasa hita faty vokatra izany mbola mitohy ny asan'ny mpamonjy voina mikaroka olona 9 hafa any amin'ny 420 metatra ambanin'ny tany. Antonina tonga io fotsahan'ny tany io ny fisian'ny fipoahana gaz tao anatin'ilay toerana fitrandrahana harin-tany. Isan'ny sehatra asa atahorana ny Pakistan fitrandrahana harin-tany noho ny tsy fampina sy ny tsy fanarahana fenitra amin'ny sehatra io ka mahatonga ny loza tahaka izao. Nomeloan'ny fitsarana Amerikanina igara 20 taona sy 2 volana tranomaizina ny polisy iray miasa tao Mississippi izay voapanga ho nampijaly teratany afro-américain anankiroa tamin'ny volana janoary 2022. Nahazo sazy 17 taona sy tapany kosa ny namany iray ary raha toka mbola andrasana anio sy rampitso ny sazan'ny polisy misa 4 hafa niaraka tamin'izy rola ireo. Nalaza tamin'ny fampiasan-kery sy ny fanaparam-pahefana tao amin'ny fatrany adidiny amin'ny na polisy azy izy enda ireo ka isan'izany ny fampijaliana ireo teratany mainty hoditra nazahoany sazy izao. Misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.